Vatanakevatra zany no resahako amintsika. Voalohany indrindra ny boky hita ao anatin'io Baiboly io. Dia misy ny atao hoe testamenta taloha, misy boky 400 nisany. Ary misy ny atao hoe testamenta vaovao, misy boky 720 nisany. Samy hafa nisan'ny Baiboly protestanta sy ny katolika ao amin'ny testamenta taloha. Ny Baiboly katolika dia misy 470 nisany boky, ary ny protestanta dia 730. Zany hoe misy boky 7 zany tsy hita ao amin'ny Baiboly protestanta. Dia reto avy reo: ny Tobia, ny bokin'ny Jodita, Makabeo voalohany sy faharoa, dia ny bokin'ny Fahendrena, dia ny boky ekleziastika na le atao hoe Sirasida, ary ny bokin'ny Baroka. Reo zany no hita ao amin'ny testamenta taloha, izay misy samihafa amin'ny katolika sy ny protestanta. Inona ary ny teny nanoratana ny Baiboly? Zay zany ny faharoa. Ny teny nanoratana ny Baiboly, ny testamenta taloha dia nosoratana amin'ny teny Hebreo, fa ny bokin'ny Esdrasa sy ny bokin'ny Daniela no misy nosoratana amin'ny teny arameanina. Ny teny Hebreo sy ny teny arameanina dia mitovitovy ihany, ary ny alfabetany dia mitovy. Zay zany ny testamenta taloha zany dia nosoratana tamin'ny teny Hebreo, fa ny Esdrasa sy ny Daniela ihany zany no nisy nosoratana tamin'ny teny arameanina. Ny testamenta vaovao dia nosoratana tamin'ny teny Grika iray manontolo. Dia rehefa avy eo io le testamenta taloha nosoratana tamin'ny teny Hebreo ary nisy apahany amin'ny teny arameanina io dia nadika tamin'ny teny Grika tany amin'ny taonjato faharoa talohan'i Jesosy Kristy tany. Ny antony dia izao: misy ireo jody efa any am-pielezana any amin'ny faritry Mediterane iny izay tsy niteny Hebreo intsony, dia tsy afaka mamaky zany ny Baiboly amin'ny teny Hebreo. Dia nanapa-kevitry Ptolomé faharoa tamin'ny taona 285 ka tamin'ny 246 hoe andao adika amin'ny teny Grika. Dia zay no nazahoana ny dikateny voalohany atao hoe septante. Manina atao hoe septante satria olona 70 no nandrafitra azy. Dia rehefa avy eo taty amin'ny taonjato voalohany sy faharoa tao aorianan'i Jesosy Kristy, rehefa nitambatra le septante sy ilay testamenta vaovao nadika tamin'ny teny Grika dia nadika amin'ny teny latina. Taonjato voalohany sy faharoa tao aorianan'i Jesosy Kristy dia nadika amin'ny teny latina, dia natao hoe latina tranainy na hoe viay latina. Taonjato roa tao aorianan'iny Masindà Jérôme tamin'ny taonjato fahaefatra dia nanavao an'ilay dika teny amin'ny teny latina, nazahoana ny atao hoe vulgate. Dia io vulgate io nazahoana ny hoe vulgaire, natao an'ny olona rehetra, zany io hoe teny ho azon'ny olona rehetra. Dia nanomboka teo dia io vulgate io no dika teny ofisialy ho an'ny fiangonana katolika, le vulgate zany. Ny aina zany tsika nanomboka teo mandrapahatonga aty amin'ny taonjato faharoapolo, dia io vulgate io no dika teny ofisialy ho an'ny fiangonana katolika. Rehefa mivoaka ny konsily Vatikanina faharoa ao amin'ny Dei Verbum larana faharoa amby roapolo dia nanapa-kevitra fa hoe adika amin'ny teny moderne, azahoan'ny olona azy sady misy rano tamy eny dia sotro rano tsara aloha, maina be molotra. Zay voaziko naiko.
dia rehefa avy eo amin'izay anomboka atao amin'ny diverbouma zany dia ao amin'ny larana faharoa amby roapolo dia ny teny hoe tsy maintsy adika amin'ny teny pirenena moderna azon'ny olona rehetra ny baiboly dia ny paritaka zany ny fandikana ary io dia rariny loatra satria ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo andinin'ny faharoa dia milaza fa hoe ay rehefa amin'ny teny azon'ny olona ny itenenana aminy dia mangina ny olona ary miaino ny olona zao ny voalaza ao rehefa ndresaka tamin'ny olona masindapoly tamin'izay fotoan'izay dia niteny tamin'ny teny hebreo dia rehefa niteny tamin'ny teny hebreo izy nangina ny olona rehetra satria azon'ny olona le teny noho izany rehefa amin'ny teny Andriamanitra dia tokony ny azon'ny olona dia adika amin'ny teny azon'ny olona ny tenin'Andriamanitra dia hojerevantsika ary ohatra anankiroa ny novaina ato anatin'ity dikateny ity tsy hoe akory hoe lany andro ny dikateny teo aloha na hoe tsy tsara ny dikateny teo aloha tena tsara ary tena lafatra fa saingy izao noho ny fivoaran'ny teny ary misy foana indraindray ny zavatra tokony ho amboarina dia izay ny antony nanaovana n'le dikateny vaovao ankehitriny noho izany mbola mandeha daholo reto baiboly rehetrarehetra izay ho aseho amin'ny opérantsika reo rehefa aveo fa tsy hoe landady efa périmé reny tsy périmé zany ny tenin'Andriamanitra fa ity zany no avaoziny reto ary misy ohatra anankiroa ohatra zao amin'ilay baiboly ity maintimainty ity ato anatin'ity dia izy ity koa dia ndray mivadika menamena dia amin'ity ao amin'ny evanjely masinda Joany toko 7:10 andininy 7:20 dia tsy hita ao anatin'io ity teny ity tasika tonga jejevantsika ilay izy ao amin'ny Joany toko 7 izy teo toko 7:20 dia ny andininy 7:20 dia zao ny voalaza ao izao moa ho aminy ianao kosa ato amiko mba ho tena iray tokoa izy ireo ka ho fantatra zao tontolo zao fa ianao ny naniraka dia tapitra hatreo ilay dikateny ato anatin'ity rehefa aveo rehefa mahita ao amin'ny baiboly mangamangitsika sy ato anatin'ity dia miampy an'izao le izy hoe ianao ty azy ireo tahaka ny tiavanao tsy hoe akory tsy ampy-dozy ity baiboly ity fa lay teny fototra ny angana tamin'ny fandikana azy no tsy tao anatiny ary nandikana n'ity baiboly ankehitriny ity dia le teny fototra teny grika izay nanoratana ny baiboly tany am-piandohana noho izany dia miampy an'izay ity baiboly ity dia zay zany iny zany ohatra anankiray ohatra faharoa ao marika toko 9 andininy 7:30 ny zavatra fahitantsika eo matetika hatramin'izay hatramin'ny dikateny ao amin'ilay baiboly manga farany teo aza dia misy an'ilay hoe rehefa niteny zany Pierre tamin'ny Jesosy Kristy hoe tsy ho avy aminao zany dia zizy Jesosy nitodika nijeryn'ny mpianany izy dia niteny hoe miala amiko ry Satana fa tsy mihevitra araka n'Andriamanitra ianao fa araka ny olombelona dia amin'ny teny grika izy ataony hoe hupage opizomus Satana zany hoe mandehana ao ivoko ry Satana zay ny tena dikateny tena izy amin'ny teny grika tsy hoe diso le teo aloha fa nahitsy fotsiny tsy diso izy fa nahitsy fotsiny zany dia hoe ao amin'ilay dikateny vaovao zany dia zao ny dikateny ao hoe ozy izy hoe dia niodina nijery ny mpianana izy ary ny teny mafy amin'ny Pierre hoe raha le taloha izy dia hoe miala amiko ry Satana fa ny dikateny tena izy araka ny teny grika dia hoe aiza mizy teo ty
mandehana ao ariko any ry satana satria tsy mihevitra araka an'Andriamanitra ianao fa araka ny olombelona. Misy dikany lehibe le mandehana ao ariko satria ny mpampianatra ao aloha ary ny mpianatra ato aoriana. Ka rehefa Kristy no arahana, dikan'izany izay ataon'ny Kristy no atao. Ka rehefa hoe ao aloha Jesoa, i Piera tamin'ile niteny an'i Jesoa Kristy dia nilahatra taminy. Dikany hoe milahatra aminy dia tsy maka ny toerana mahampianatra azy, fa milahatra miaraka amin'ny mpampianatra, maka ny toerana amin'ny mpampianatra. Dia nampatsahivon'i Jesoa izy hoe mandehana maka ao amin'ny toerana mahampianatra anao, ao ivoko ry Satana. Ny Satana tsy dika hoe demony, fa ny Satana dia adversaire de la volonté de Dieu ny dikany. Zany hoe manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Ka le dika tena izy amin'ny teny grika zany dia le hoe mandehana ao ivoko ry Satana. Ohatra anankiroa ireo. Dia ato anatin'ity misy noty, tena noty be da be, afaka manampy atsika amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra. Tony ambany tony zao izy daholo. Ny tsy maintsy ampiasana an'io dia izao. Rehefa mamaky an'ilay tenin'Andriamanitra ianao dia amenao ny toko sy andininy. Dia misy zavatra tsy azonao ao dia azavaina ato le izy. Azavaina ato anatin'ity. Ohatra zao raha tamin'ilay dika teny taloha dia hoe amin'ny telo tolakandro. Fa ny tena izy nefa dia hoe amin'ny ora fahasivy. Iny ny atao hoe ora fahasivy. Ny ora fahasivy dia ny ora fahaenina ampina ina moa tizy teo le amin'ny ora fahasivy dia zao ampina enina le izy dia azavainao zany zavatra zany ho azonareo. Dia mba hahafahanareo manana farafahakeliny ahay kolotsaina mikasika ny tenin'Andriamanitra. Satria zao ity tenin'Andriamanitra ty ry havako dia tsy vakiana arabaky teny. Satria ato anatin'ity dia misy hoe raha tapahana le teny dia hoe tsy misy Andriamanitra. Dia misy koa ato hoe raha misy mamelaka ny takolaka ao ilany dia ameo koa ny ilany, dia raha misy mamelanao zany dia ameo koa ny ilany. Tsy izany ny tian'Andriamanitra fa miaraka amin'ny contexte io. Noho izany mila fantarina ny le noty sy le référence eo akaiky. Zay zany mikasika an'iny fa hojerevantsika ary zao ny toy ny manaraka dia ameko any mon père Abel. Monsieur le Bétsaka, Monseigneur, notre fitenenana, Éminence, Excellence, Révérend Père, Révérende Sœur, et notre Christiane Riet, en foufé nous fakasitana n'andemante, si en kafalina, nous adesku fitenenana, tundra, amdenarani équipe Riet, Seigneur en so fapafatar, na fui soa, ma casque, ni ten n'andemante, sini, dikaten sani, amten malagas. Raha joina zany tantara dia efa tany amin'ny taona 5 sy 1835 no nisy dikateny malagasy voalohany indrindra fa nataon'ireo havantsika protestante. Efa nakalaza ny fahazato taona ny dikateny malagasy ny havantsika protestante tamin'ny taona 1935. Raha amintsika moa zany isika nanana ny teny latina nampiasaina dia tsy tena niazakazaka loatra fa nefa na mbola tsy tonga aza ny Concile Vaticanina faharoa dia efa tany amin'ny taona 1926 no natao ny fanombohana ny fandikana ny dikateny katolika ary nivoaka zany ny baiboly voalohany katolika tamin'ny 1938. Izany hoe ity baiboly ity izay mety mbola mety misy manana ianareo any tokantrano any. Izy ity dia tamin'ny androny Monseigneur Étienne Fourcadier no nanomeny imprimature izay vicaire apostolique ny Antananarivo. Natota fanondroana izy ity tamin'ny 1971 tamin'ny androny Monseigneur cardinal Jérôme Rakotomalala. Rehefa tapitra tamin'ny 1971 dia nanana baiboly faharoa isika tamin'ny 1982. Ity baiboly ity misy endrika roa izy io, ny ray amin'ny foniny plastika, ny ray amin'ny carton. Ity zao le cartonné ny foniny tamin'ny 1982 izay tamin'ny androny cardinal Victor Razafimahatratra. Natota intelo izy ity tamin'ny 1982, tamin'ny 1986 ary tamin'ny 1989.
rehefa tapitra io dia somary nisy fotoana isika katolika niakakevitra teo tsy nanana kofidiana tsy nanana baiboly intsony dia ny fivondronam-beneveka teto Madagasikara nanome alalana ny fika mba nanao mpampiely baiboly namoaka anti baiboly ity tamin'ny 2003 ty zany format kelikely izy no mampiavaka azy ny mpampiely baiboly no namoaka an'izy ity tamin'ny 2003 ta ny imprimature an'izy ity tamin'ny cardinal Armand Razafinatandra indray rehefa tapitra ty dia teo moa zany nahatsapa isika fa hoe tokony hanao fanatotana baiboly dia nitranga amin'izay ilay baiboly mangamanga no ny fiara-miasa tamin'ny mopera Rambosolomanana Bonaventure sy ireo masera ny fille de Saint Paul nahazoana an'ity baiboly ity izay nivoaka ny voalohany tamin'ny 2011 natota inainina izy ity inainina natota raha totaliana isan'ity baiboly ity dia misy any amin'ny roetsy latsaka kely zany raha ny tena izy zany tena mividy baiboly isika katolika zany tena mividy za tsy miteny hoe mamaky fa ny mividy aloha zany azo antoko mividy aloha zany dia azo antoko ka roetsy amin'ity miparitaka eto amin'ny nosy sy anampitan-dranomasina ampiasain'ireo malagasy izay miparitaka any tamin'ny 2022 ny farany édition amin'ity zany izay nivoaka farany dia tamin'ny 2016 ary no nanomboka ny hevitra hoe tokony hijerena olona maromaro miara-miasa amin'ny fanatsarana satria tamin'ny fotoana reto baiboly reto dia tsy nisy fanatsarana na fanovana afa-tsy tamin'ity baiboly ity izay nasiany monseigneur Anselme John zany izay nanao fanovana à peine perceptible zany hoe misy kely dia kely izay nisy fanatsarana nataony ka nanomboka tamin'ny 2016 nandritra ny 6 fotoana dia niasa izahay moa zany ekipa valambifolo izay tarihany monseigneur tsaroana eto angamany misy anankiray izay latsaka natsoan'Andriamanitra nodady aminy masera Léa tsaroana kely na dia zany aza 7 izay tanam-piandohana maserany fille de Saint Paul nodimandry tamin'ny fotoanany Covid reny ka inona ary ny zavatra vaovao entina ao anatin'ity baiboly ity voalohany aloha dia voavolaza monseigneur teo niezaka zany nanakaiky farany izay azo atao amin'ny dika teny fototra ny testamenta taloha amin'ny dika teny hébreu ny testamenta vaovao amin'ny dika teny grika izay zany no hoe zahana natao aminatin'ity baiboly ity mety isy fahatairana kely amintsika any ary ny dika teny tsy ho lavorary foana fa mbola misy fanatsarana foana azo atao ny Bible de Jérusalem aza hitako ny farany hitako dia hoe 5e édition révisée tsy hoe réédition na réimpression fotsiny fa tena hoe révisé ka mbola misy mety azo fanatsarana amin'ny manaraka dia izay fanakakaizana dika teny fototra izay zany aloha ny voalohany natao mba hifanaraka tsara amin'ny texte original ny faharoa dia ny teny fampidirana isaky ny toko sy ny lahatsoratra manaraka izay hitantsika zany ao anatin'ity baiboly ity dia misy teny kely amin'ny sisiny akavia eto na ty arakaraka ny pejy dia milaza sady ny fampitinana ny toko anankiray na koa ny lahatsoratra manaraka zany hoe efa manome tsiro mialoha na koa avant-goût zany ny mpamaky zany hoe inona moa no ovakiko zao dia efa fitininy eo zany zay zavatra izay iny zany isan'ny zavatra anankiray mampiavaka azy ny fahatelo dia ny faritra izay misy ny antsoina hoe référence zany toko sy andininy izay maniraka antsika hoe jerevo any amin'reto fa misy koa lahatsoratra mitovitovy amin'izao resaka izao renvoi zany renvoi na parallèle izay efa misy encadré zany amin'ny sisiny ato ohatra hoe Jesoa natao batemy dia omeny eo daholo ny texte rehetra izay momba ny batemin'i Jesoa ka afaka manampy antsika zany amin'izay fampitahana na fandalinana atao ny fahaefatra
dia ny note en bas de page zay efa voalaza monseigneur teo izay misy tena matevina tokoa indraindray tena atsasaka n'ilay page dia note daholy manazava na teny izay mety tsy azo na anaran'olona io na anaran-tany io na ora na lanja izay mety tsy fantatsika koa hoe inona moa zany sikla izany ny efa dia azavainao daholo zany hoe ny efa ozy izy ahena ny sikla ampitomboina rehefa miresaka n'izany tsika any amin'ny bokyny mosim-paminany zany momba n'ilay fampianana ny lanja fampiakarana ny vidiny entana zay zany ny coup de balance sy ny fampiakarana vidiny dia azavaina daholo zany izay momba ny teny mety tsy azo ny zavatra mampiavaka azy koa dia ny tsipelina ny fomba fanoratra zany satria ny teny malagasy mivoatra ka izahay dia niara-ny asa zany tamin'ny akademia malagasy izany hoe rehefa niasa izahay nanao ny révision dia tsy hoe vita io fa mopera sy monseigneur daholo nao fa niantso koa zay satria tena hoe tsy mahay izahay teny malagasy dia novakiny ireo akademisiana zany mpampianatra teny malagasy membre ny akademia malagasy nanao vérification ny tsipelina mba hifanaraka zany amin'ny teny malagasy ka toavy ny akademia malagasy ny teny malagasy voalazato ny manaraka koa dia ny fitazomana ny voambolana mahazatra ny eglizy katolika zany dia na dia eo aza ny tokony hoe anovan'azy dia hoe ty efa akizy ty efa misy voambolana mahazatra antsika dia notazomina koa zany ireny ary ny farany dia zao misy fanovanana tao momba ireo teny malagasy izay teny malagasy ofisialy izy manana dika madio izy fa rehefa any amin'ny faritra izy lasa ohatrany tsy madio ohatrany lasa mialatsiny tsy hoe teny ratsy akoriny fa tsy madio fa na tsy fiteny zany dia ireny koa zany nojerena manokana reny mba hifanaraka amin'ny kolotsaina amin'ny rehetrarehetra zany dia nezana zany ny sorona novaina ireny teny ireny dia eo koa moa zany ny farany dia ny fitsinjarana zay ao anatin'ny baiboly dia misy teny fampidirana daholo izay isaky ny boky rehetra izay ngamany zany hoe tena manome lanja be lehibe mihitsy zany amin'ny fanampiana ny mpamaky izy io raha teny bangona tokana dia mitovy amin'ny tobe izay efa avolentana ataon'ireo exégète mpandalina ny soratra masina dia izay no narahana arak'izay azo atao ny amaranako ny teny dia ny fomba fiasana témoignage kely foy izay nataonao izay moa dia falamifolo dato pretra sy religiosy miaraka monseigneur olona samy manana didy lehibe sy andraikitra daholo ao anatin'ny fikambanana na any amin'ny diocèse no niasa nozaraina ny asa dia miasa zahay mody any amin'ny diocèse na any amin'ny toerana misy samy mitady ny fotoana ry maseran'ny fille de Saint Paul ny coordinatrice izy ireo no mampatsiaro anahy aiza ny asanao alefaso ny asanao dia mivory zahay indray indroa isa-taona zany manao ny évaluation rehefa vita ny asa ataony tsirairay dia averina any amin'ny mpanao relecture ohatra hoe ny asako dia vakina mopera ray ny asan'ny monseigneur mety vakiko ny mety vakiny dia rehefa vita iny dia mbola vakiny ny mpahay teny malagasy indray zany izay vao omena ndry masera zany dia ny asa vita dia ry zareo no karakara ny mise en page dia nafinaritra moa zany isoran'Andriamanitra sy fotoana no fotoana izay niarahanay tao ary nanatanteraka izany kafaliana kitsipo dia isorana monseigneur zokray mandreny niaraka tao isorana ny évêque manontolo koa nananafatoko isananay vita somatsara izy tia dia tsy manao hoe grand tofo hoe vita izy ty sahala mizavatra naleo mantsany fa tsy manao an'izany tena mbola mety misy amin'ny édition manaraka zany fa nitsina mbola ao atao jamais hoe tsara sy lavorary ny dikateny manatena anareo isan'ny mpamaky azy ty mety holazaina aminareo any ny vidiny za mbola tsy malala aza miteny mihitsy hoe ay lafo be izy ty aza miteny mihitsy hoe lafo ny ten'Andriamanitra fa mangina fotsiny mangina zay
tsika mahavidy zavatra mety mividy kiraro mety mividy telefona mety mbola lafo noho ny ty baiboly ty tsy miteny hoe lafo fa rehefa tenin'Andriamanitra tsika dia teny hoe lafo aza miteny an'izany raha efa miteny hoe zao ny vidiny ay ve masera dia mandeha anomana fa aza miteny mihitsy hoe lafo fa ny vidi ny varotana azy dia azo antoka fa tsy fanaraka amin'ny dépense raha izao pejy izao zany sy izao ateviny izao makasitraka makatelina engany ho tonga nofo amin'ny fiainantsika ny tenin'ny tompo atao ahoana ny teny ao aorianan'ny monseigneur sy père Abel samy bibliste kanefa andray fitenenana ihany ilazalaza momba ny hoe asa teknika satria raha mijery ny endriny ankehitriny isika dia sy tongatonga ho azy akory izany noho izany dia izay no ifampizarako amintsika dia manantitra ny arahaba efa natao monseigneur sy père Abel teo mitoetra ho sary tsy hay adonona ao an-tsaina rakitra sarobidy ao am-po ireo dingana maro ny lalovana nandritra ny 7 taona nanaovana ity baiboly masina katolika ity vita somatsara izy ity dia miara-misaotra an'Andriamanitra isika raha hoe manao sary isika dia maka sary sy ny fitaovana ilaina ahafahana mamoaka ilay sary tiana atao fa eo indrindra ihany koa ilay fahaiza-manao ny mpanao sary raha paka sary indray dia tsy maintsy mandinika tsara ireo teknika atao ampivoaka tsara ny sary na dia lazaina aza fa hoe efa maro ny zavatra vita ny saina voatran'olombelona na ny hoe intelligence artificielle raha mpanjaitra indray dia tsy azo adonona ireo pitsopitso ny ahatonga ny akanjo tena akanjo tsara zaitra matejery sahaza an'ilay manao azy koa maika moa fa hoe anao baiboly tsy hoe akory mampitany fanaovana baiboly amin'ireo ohatra no raisiko ireo tsy izany velively fa entina milaza amintsika fa maika fa manao ny baiboly miara-miasa amin'Andriamanitra atrany am-piandohana araka ny efa voalazan'ny père Abel teo ihany dia naharesy lahatra ny ekipa fa ny fiarah-miasa no ampahomby ny fanatontosana ity baiboly masina katolika ity koa akoatra ny asa samirery dia nisy ihany koa ireo atrikasa ivondrona ny ekipa rehetra 12 teo izahay no niona mivantana nandritra izay fotoana izay ka ny asa teknika voalohany indrindra dia ny fanomanana sy ny fandrindrana ny atrikasa nataon'ny ekipa satria mandritra ireny fotoana ireny dia tsy aditadiavina ny toerana ny faharetan'ny fotoana natontosana izany satria ireo mpikambana ihany koa dia ekipa samy manana ny andraikiny avy na any amin'ny diosesy na any amin'ny ankohonam-piainana misy ny tsirairay fa zava-dehibe tamin'izany ihany koa ny fandaharam-potoana mandritra ny atrikasa manko izahay dia manao baiboly fa ihany koa hoe misy ny ora iasana misy ny ora ivavahana misy ny ora iatoana isakafoanana atoriana fa tsy hoe mandritra ny atrikasa akory izahay dia efa hoe eo zany dia efa izay daholo ny ataonay asa amin'ny baiboly dia izay tsy misy an'ireo asa isan-karazan'ireo zany ataonay fa indrindra ny tena zava-dehibe ihany koa dia ny fomba fiasa anatanterahana ity asa ity momba ny fanomezana ny asa sy ny fandraisana ireo asa vita indray dia zavatra tokony hojerena miaraka mandritra ny atrikasa zava-dehibe ny fifampidiniana ny famakiana ny lahatsoratra rehetra ny fifanankalozan-kevitra ny fifanazavana manodidina ny lahatsoratra ary ny fiaonana farany nataonay tamin'ny atrikasa talohany nandefasana ity baiboly ity tany amin'ny trano printy dia niompana indrindra ny famakiana ny lahatsoratra manontolo tena nangina daholy ny ekipa manontolo fanamaky ny lahatsoratra manontolo
rehefa voaray ara ireo asa ireo dia misy ny asa teknika araka ny tenenina teo ny fanotsiana satria avy any baiboly avy any amin'ny mpanatotosa amin'ny teny malagasy mpanitsy ny teny malagasy dia nisy ny asa ny fanotsiana tamin'ny mashina izay nilaina nakana fotoana be lehibe tokoa mariako fa ny asa tamin'ny taratasy daholo ny mpiara-miasa rehetrarehetra tao ariana ny fanotsiana voalohany izay natao ny antony dia tsotra indraindrayntsika mieritrrehetra hoe rehefa miasa mashina dia hoe hita daholo izany ny diso insisa fa ny fananana taratasy tena hitanao amin'ny taratasy eo dia manampy kokoa andinika misimisy kokoa dia amin'izay fotoan'izay hita ny fanotsiana tokony atao amin'ilay lahatsoratra raha momba ny fandrindrana ampejy indray dia tsy maintsy nodiniana daholo na ny modeliny soratra ampiasaina na ny abeany na ny interline ny espace na ny ho an'ny lahatsoratra izany na ho an'ny fanazavana ny toky sy ny andininy mitovitovy ny fanondrona ampejy sy ny sisa ny fanafoezana ny boky samina rindra araka ny maha-izy azy ny pejy tsirairay kanefa koa zava-dehibe ny fampifanarahana ny maha-iray azy manontolo izany hoe manana ny lanjany daholo ny pejy tsirairay ao anatiny fa izy manontolo dia mirafitra ho iray ihany koa noho izany dia misy fifandrindrana be dehibe tsy maintsy natao tao anatiny miezaka izahay manolotra ny tsara na ny taratasy nampiasaina na ny endriny na ny kalitao an'ny baiboly hitanareo nao ivelany dia afaka mijery ihany koa isika dia niezaka izahay manolotra ny tena tsara nodiniany izany fa indrindraindrindra ny vavaka izahay teo ampanatotosana ity asa ity tsy afaka ny hoe ny ara-tsaina fotsiny ziny sisa fa tena asa nentina ambavaka mandrakariva teo ampanatotosana ity asa ity ny sary famantarana ny doniana ihany koa ny lohateny ny baiboly ity ary efa ny fanarahan'ny ekipa hatrany ampiandohana ny baiboly masina katolika hitantsika eto ny lohateny ny sary famantarana hitantsika dia misy p alpha sy omega ary vary ny tiana ho lazaina dia ny hoe i Jesoa Kristy tenin'Andriamanitra fiandohana sy fiafarana ary sakafo mamelona antsika 2:7 ny isan'ny pejy ny baibolintsika ankoatra ny lahatsoratra izany hoe ny boky araka ny kanonina katolika izay efa nazavainy monseigneur Pascal teo dia misy noty miisa 4:790 ilay lazay monseigneur teo hoe anampy be dehibe atsika mamaky ny tenin'Andriamanitra azo ny tenin'Andriamanitra ny fanazavana ny perikopy dia miisa 5:790 toky sy andiny mirazotra ozytsika na mitovitovy na paralèle ihany koa dia miisa 3:790 izany hoe mamaky ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra isika ny fanazavana ny vaombolana satria ao aoriana amin'ny farany baiboly tia dia hita karazana ohatrany hoe dictionnaire zany isika dia misy fanazavana ny vaombolana ao dia misy vaombolana 3:790 nazavaina ao amin'io fanazavana ny vaombolana io ary misy ihany koa toy ny manazatra antsika ireo saritany sy tableau izay anampy be dehibe atsika hiditra amin'ny contexte araka ny voalazany monseigneur teo ihany amaranako azy hoy Donald Berion mpanorona ny fikambananay ao amin'ny boky nosoratany Apostolato dell'Edizione ny tsara dia famira-pirata ny marina fikatsahana ny soa fitodiany ny etaetapontsika ho amin'ny hatsarana mirona mankany amin'ny hatsarana ny fontsika ary mifaly ao anatin'ny hatsarana eo am-piomanana amin'ny hafaliany ny hatsarana lavirary izay tsy iza fa Andriamanitra anampy antsika hanana roa-pihavanana amin'ny soratra masina io teny io moa izany dia averiko matetika satria
teny ataony monseigneur Pascal amin'ny teny fanolorana izany. Anampy antsika hanana roa-pihavanana amin'ny soratra masina ina ity baiboly ity ka hitomboantsika amin'ny finoana ary ny fiombonantsika amin'Andriamanitra dia ho hita taratra amin'ny fiainantsika andavanandro, fifandraisantsika amintsika samysika amin'ny tenantsika amin'ny zavaboary mba ahitan'ny olona araka ny voalazany hoe tena mpianatra i Kristy marina isika satria ny tena alalana fa mpianatra ianareo Kristy dia raha mifankatia. Dia misaotra indrindra antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany.